dia tonoloananay zao i Rabefananina mpanao gazety efa tsy zoviana ntsony no akaiko iny koa moa i raha lehilahy Rémi Rahajarizafy ka zao hoe lasa moa ty Moks moa efa nisy ny loazy moa ry Vato ry Stéphane Jacob ry Georges Kotondrasoava rehefa lasa ohatro moa n'olona dia inona zao mba tsaroana hoe tena hoe eo zany ny tsaroana dia ny fiarahana aloha tao anatin'ny fikambanana mpanao gazety zokiolona ary atahoana moa fa samy manana ny anjara fiainany ny tsirairay ka rehefa izay no atao hoe fehim-potoana farany nomena azy ireny dia tsy maintsy nandeha izy ary sika koa dia miandry an'izay fehim-potoana izay ka dia isaoran'Andriamanitra aloha fa nahafinaritra ny fiarahana tamin'ireny namana sy tapaka ireny teo amin'ity asantsika fanaovan-gazety ity tena zava-dehibe mihitsy ary miteraka fifankatiavana teo amintsika ary izao tsika lasa ny namana izy moa ty namana Moks Razafin-dramiandra dia tonga ndraiky koa tsika rehetra eto zay mbola velonaina somatsara mba manotrona ny fianakaviany vady aman-janany mampionona azy ireo ary maneho ny fahatserovana ny fiarahana tamin'ny Moks tamin'ny fahavelona satria akaikinao koa zany nga Rémi Rahajarizafy ianao tsy voaingana koa nankalaza ny andro fahateranao fahavalopolo taona ka i Moks dia be dehibe zavatra tokony lazaina amin'ny Moks fa fitinina ihany be mpanao gazety fantatro araky ny taona nenako zao fa vitsy loatra ny Moks zao matoko hoe vitsy azy izy dia tena olona tia gazety hatramin'izay nenany ary na io anarana Moks io azy dia noho ny tsy fahazakana zany hoe zavatra tsy rariny zany ary ny gazety nanaka hita ny fahafahana milaza ny zavatra tsy rariny fantatry n'olona ary tsy vitan'izany fa tany velana izy tany Alemana na vita zavatra tsy hitantsony niara tao amin'ny vady Alemana tany international sy maromaro izy ary mahiteny Alemana oatra mihinam-bary ary nampifandray koa ny mpanao gazety malagasy sy ny mpanao gazety Alemana ary nandika boky maromaro vitivity boky amin'ny momba literatura tamin'ny teny malagasy natao tamin'ny teny Alemana ary dia boky tamin'ny teny Alemana koa natao tamin'ny teny malagasy ka zay namba zavatra tsaroko Moks ary olona tena mety fidarana farany ngamba mialatsiny fa ohatry ny adiniko teo ny tena nahatserovana ny Moks Razafin-dramiandra dia nandraisany anay tany Bonn tamin'ny fotoan'andro tamin'ny fitopolo 1976 avy niandra tany Berlin zay dia nitsidika tanàna maro tany Alemaina ary dia isan'izany Bonn dia nandray anay izy isy vady aman-janany ary le zanany lahatokana zay mbola asa 20 taona izay na 10 taona tamin'izany fotoana zany nandray anay tokantranony niaraka tamin'ny nama satria roalahy zay ny tany Ralisy Andrenarjon niandratra tany Berlin zay roalahy dia namanginy ry Moks ary noraisy ny an-tanany roa dia niara-ny sakafo niara-nipetraka tao aminy tao nandritra ny 2 andro ka zao tsika moa zany le mpanao gazety zokiolona ka za koa moa mba nisa moa zany zao efa melasa tsika ka tsy maintsy mandeha iandro any ahoana ny fijerinareo an'ity hoaviny ity fanaovana gazety ity eto indrindra amin'reto zandry vao misondrotra reto sarotra dia sarotra aloha le asantsika sarotra dia sarotra eo ny lafiny politika iny moa tsy resantsika fa ny hoe lafiny momba ny asa fotsiny no jerena za dia isan'ny malahelo amin'izao fotoana izao satria ohatra mitsotsorika mihitsy le fahaiza manao le asa zany satria na gazety na radio na fahitalavitra ny akamarony dia tsy mahafeh ny fahaizana teny frantsay indrindraindrindra ny teny malagasy be dehibe mihitsy ary mampalahelo zay ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao engany ny tanora mba hiezaka hianatra tsara ny teny frantsay indrindraindrindra ny teny malagasy fa dia tena mampalahelo ny zava-misy amin'izao fotoana izao mitoro hevitra ao nga Rémi ny zavatra mivandravandra dia zao tena mbola hafa le mpanao gazety zokiolona raha tsy miezaka mihitsy araky ny teny rabe tao ny tanora sy izay tokony atahanja ny tanora ny sekoly n'inona tsy ahavita ny vita le zokiolona mihitsy
tsy vita amin'iny fa teny gasy teny farantsefatra fa eo amin'le fomba fanehoana hevitra, eo amin'le fitazonana ny hevitra, eo amin'le toetraina mampalalana be dia be mihitsy fa tena mila ezaka be le taloha raika ty ka tokony apporofena. Misaotra nareo amin'ny rahalahy fa dia fa kely sisitsika zany dia mba hitsapalahelo, misaotra indrindra tompoko.